Taranja atletisme fidianana eo anivony section Antananarivo renivohitra nisy indray ny olana. Tsy totosa ary tsy vita indray izay famerenana any fifidianana eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra amin'ny taranja fototra atletisme izay tsy nitovindray mantsy ny fomba fijery teo amin'ireo club ampifidy zareo amin'ny fédération na mpikarakara ny fifidianana ary zareo avy eo amin'ny ministère ny fanatanjahantena izay mpanara-maso izany fifidianana izany. Teo ampidirana ny efitrano fivoriana fotsiny dia efa hita taratra fa tsy ho totosa hatramin'ny farany ny fifidianana izay ho filohan'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny taranja fototra atletisme. Ny fédération tsy manafona anareo fa ny droit fotsiny ohatrany hoe olombelona ihany fa saingy raha misy ny sazy nandraindray tsy manana zo izy ifidy ohatran'izay. Rehefa nandeha ny adevitra anatanterahana ny fifidianana dia natsapa ireo club dimy fa tsy voaja ny lalàna anatanterahana izany fifidianana izany ka dia nivoaka ny efitrano fivoriana izy ireo. Fifidianana ara-dalàna no zavatra hoe araka ny lalàna zany ny tokony atao. Ny zavatra mampalelo anay club le manana taratasy ara-dalàna, manana certificat de conformité, manana attestation de fonction, manana karapanondro ara-dalàna, reny tsy avela ifidy, misy azy tsy mahazo ifidy. Fa ny zavatra hitanay indray amin'ny fikarakaran'io fédération io dia izay tiany ampidirina no ampidirina, na tsisy taratasy io na tsisy inona fa dia olona quelque part avant tsy fantatray hoe tena marina ve présidentle club atao sa ahoana tsy fantatra fa dia hoe aleo hiditra dia ifidy izany ve fifidianana inona no ho ara-dalàna amin'izany fifidianana ho karakara izany. Zay club dimy reto zany ny CSCA, Fezama, 3FANS, 3FB dia ny SPTT mariny zahay fa efa tao anaty trano fifidianana trano fivoriana nefa nivoaka zahay no ny antony no zao antony manaraka izao voalohany indrindra dia ohatrany tsintsoniavina zany ny zoanay club satria zahay na eno tamin'ny ministère fa hoe tsy afaka tsy afaka hanao ny asany amin'ny fifidianana io zany ministère dia noho izany sivy ny club natson'ny fédération rehefa tao anatiny dia mivoaka zany zahay dimy dia ny club efatra sisa zany no aoka dia asakasaka ry zareo fa zahay dimy reto zany tsy hiverinao amin'ny trano fivoriana intsony. Tonga nanatrika ity fifidianana ity ihany koa ry zareo avy eo amin'ny ministère ny fanatanjahantena izay hita ho sahirana ihany satria ny fédération nankilany milaza fa tokony anara-maso sy anao constat fotsiny ny solotenan'ny ministère. Andriamatoa Randriamiarotsoa Mika, solotenan'ny ministère andaniny nanambara fa tsy anao constat fotsiny no hahatongavan'izy ireo fa anara-maso ny fampiarana ny lalàna hitondrana ny fifidianana. Araka ny zavatra nazavaiko teo hoe nisy lalàna le fifidianana dia rehefa nangataka zany hoe aiza ary le taratasy ny délivrer-ny ministère satria ny fédération zany miteny hoe zay affilié amin'ny fédération dia nefa ny normalement ny club tsy tokony mahazo affiliation fédération fotsiny amin'izao raha tsy manana ny certificat de conformité. Dia zay fotsiny angatahako hoe avoay le certificat de conformité or moa misy tsy manana misy manana dia oza hoe ina moa ny antony hijanona aketo satria tsy ilaina le conformité tsy ilaina zany ny ministère dia zay ny antony voako to. Ina zany fepetra tena takiana hoe taratasy ilaina complet zany vao afaka miroso amin'ny fifidianana hoe légal le élection amina roa ministère. Raha ny fahafantarako misy note 65 navoaka ny ministère dia ao anatin'ny note 65 iny angamba ireo club sy section sy ligue sy fédération rehetrarehetra manana an'io daholy. Manana an'io afaka mamaky an'io misy note 65 ao anatin'le note 65 zay zany misy an'le taratasy zay mahalégal le élection misy hoe reto avy ny taratasy ilaina mba ahafahana mifidy zay. Zoan'ny ministère venany dia mba démembrement mandritra ny fifidianana ny mitaky an'le taratasy rehetra ireo. Tokony zo ary tena zoanay io ihany any eo ny taratasy avoakan'ny ministère conformité dia attestation de fonction dia aparan'izay ny loi sy ny texte ny arrêté sy ny décret rehetrarehetra iny zany no entina miasa. Voalazany lalàna amina élection ohatrany tony
dia ny anjaran'ny ministera dia manaramaso mahalegal na tsy legal ny fanarahana ny texte ao anatin'le élection tamin'ny zavatra hitanao androany teto ho an'ny atletisme fifidianana section nanaraka an'izay ve sa tsy voajerena aloha le izy dia le hoe lalàna ao a voasoratra ao anatin'le note 65 iny le hoe fitondrana certificat de conformité sy ny karapanondro sy ny taratasy mandatement rehetrarehetra dia iny nangatahako dia aory moa tsy hitako hoe nisy nampiseho ve teo sa tsisy nampiseho dia tsy amiko izany ohatrany hoe tsy mety le izy ho an'ny fédérationna kosa izay nisoloana Andriamatoa Mahatana Jean de Lacroix sy ny filoha-lefitra Rakotondrambelotsoa Hubert dia hanatanteraka ny fifidianana no nanirahana azy ireo. Nisy zany le disadisa kely re ana teo dia ho andinika ny comité directeur dia nifandray fampiresaka tamin'ny anany ministera zay zany fa avoaka aminareo ihany zany ny fanapahan-kevitra. Mbola tsy fantatra zany hoe rovinana verina say tsy verina? Tsy mbola misy fanapahan-kevitra fa nanao fotsiny zay nanao ny costanay zany androany dia entinao amin'ny voan'ny comité directeur amin'ny fédération izy. Zany hoe mbola isy fampidiriana manokana zany eo anaivonareo FMA sy ny fédération sy ny ministère? Normalement fédération aloha ny resaka aloha zay ka. Tsy haiko hoe ny fédération mbola efa ampiresaka ministère sa inona ny fanapahan-kevitra fédération. Mbola tantara amin'itoy zany aloha ity raharaha ny taranja fototra atletisme eto Antananarivo renivohitra ity ka dia ho hitantsika eo ihany ny tohiny.